mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomiarahaba antsika ry afako tratra ity alakamisy fa 12 ny volana May ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny epistily faharoa nosoratan'i Petera. Epistily faharoa nosoratan'i Petera, ny toko voalohany no akantsika ny fampianarana ry havako. Toko voalohany 2:12 ka hatramin'ny 2:20. Petera faharoa toko voalohany 2:12 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nanaraka izay anganongano noforonin'ny fahafetsen'ny saina izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany. Fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra raha izy, raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feonana hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Ary renay feo avy tany an-danitra io, raha niara-nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masina izahay. Ary manana ny teny faminaniana atao mahafiorina kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara. Fa toy ny jiro mahazava eo amin'ny fitoerana maizimaizina izany mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy misy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy amin'Andriamanitra no hitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Ny epistily an'i Petera dia ny epistily nosoratan'i Petera dia atao hoe epistily katolika, izany hoe natao ho an'ny olona rehetra, natao ho an'ny sokajin'olona rehetra, natao ho an'ny fiangonana rehetra, tsy miavaka tahaka ny hoe ny epistily ho an'ny koritianina izay ho an'ny koritianina, na ny galatianina izay ho an'ny galatianina, na ny efesianina izay ho an'ny mponina atao fiangonana atao Efesosy, fa ny Petera kosa dia sahaza na natao ho an'ny olona rehetra. Ity taratasy izay fampiatantsika ity dia tena tandrify antsika mihitsy ry havako, na iza misy azy, ary manafatra lafin-javatra roa mazava tsara izy. 2:20 ka hatramin'ny 2:20 momba ny fiainana kristianina. Voalohany dia asehony fa ny fiainana kristianina izay midika fifandraisana amin'Andriamanitra, midika fifamatoram-piainana amin'Andriamanitra. Ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20 dia mazava fa ny fiainana kristianina dia mahazo antoka fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, Jesosy ilay mpamonjy. Ny mahampamonjy an'i Jesosy no asehon'ny Petera eto, ary izy dia efa volombelona nanatry maso, nanandre ny feo manao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Hoy Petera eto miteny manao hoe: zahay ange raha mijoro vavolombelona milaza aminareo fa Jesosy ny tompo, Jesosy ny zanak'Andriamanitra, dia tsy nanaraka anganoangano zahay, fa nandre ny sofinay, nahita amin'ny masonay fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Ry havana, matoa ny vavahana kristianina namakivaky 2 taona zao dia satria nisy fijona vavolombelona mpanompon'Andriamanitra nanatry maso tahaka andry Petera, tahaka andry Paoly, nihaona tamin'ny tompo, ary nanazava nanizingizina fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy, tena Mesia Jesosy, Jesosy no ilay Kristy. Betsaka ny fantatsika fa betsaka ireo olona izay misalasala, misy ary moa dia mandrakitiny androany ny vavahana Jiosy dia mandaha an' Jesosy tsy ilay misy, ary miandry hatramin'izao, miandry fahatongavana Mesia.
Ny kristianina de manazava ary resy lahatra fa lay mesia de efa tonga, lay mesia nampanantenaina trany amin'ny bokin'ny Genesisy, lay mesia nampanantenaina reo mpaminany ry Isaia ry Mika, Rosea ry Zakaria de samy naminany daholo momba ny fiavian'ny mesia, de ny kristianina nanondro mazava fa Jesoa ilay mesia, Jesoa lay nandrasana. Dia eto ary de tiany Petera isika azo antoka am'zany antsoina hoe fiainana kristianina zany fa Jesoa lay mpamonjy. Ny atao hoe mitory ny filazantsara ry havako de manazava mandresy lahatra mijoro vavolombelona fa fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra ka naniraka ny zanany hamonjy antsika, fitiavan'Andriamanitra ka ny zanany de nitsangana tamin'ny maty ho antsika, fitiavan'Andriamanitra ka dia manana izany famonjena izany amin'ny alalan'i Jesosy koa isika tonga zanak'Andriamanitra. Ny teolojianina maro avako malala zay manazava ny bokin'ny Petera dia gaga manao hoe ahoana ary no Petera tsotra tambanivohitra, mpanarato, ahoana nahatonga an'i Petera nahatakatra teolojia lalina tahak'izay resahana eto, zay tsy latsa-danja no teolojianina lehibe tahaka andro Paoly tahaka zany. Petera nefany tambanivohitra, mpanarato, tsy azo lazaina ho nahafehy akory ny tenin'ny Grika ary. De Petera ihany manazava ery ambany ery amin'ny tapany fara manao hoe fa avy amin'Andriamanitra ny tenenan'ny olona araka an'izay nitondrany fanahy masina azy. Ny fanahy masin'Andriamanitra de niasa mahery tao amin'ny Petera ka nahatonga ny Petera nahatakatra ny zava-miafin'Andriamanitra, nahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra, nahavita nandresy lahatra koa raha mijoro vavolombelona ny fahamarinany mahazanak'Andriamanitra an' Jesoa. Ary zay ny tsy tokony ho adinotsika ry havako. Ny fanahy masina de mahatonga atsika mahazo antoka fa tena zanak'Andriamanitra io Jesoa io. Ary io no tenenan'i Paoly manao hoe raha miafina nge filazantsarana io e, raha miafina ny momba an'i Jesosy Kristy Tompo, raha betsaka ny tsy mahatakatra momba an'i Jesosy Kristy Tompo, raha miafina ny filazantsarana de zao miafina ho an'izay very zany. Ry havako malala kristianina isika. Ny maha kristianina atsika de tsy hoe satria zavatra n'olo vany zany, fa ny maha kristianina atsika de noho ny asan'ny fanahy masina, noho ny bitsiky ny fanahy masina. Ny maha kristianina atsika de tsika nanohina izany bitsiky ny fanahy masina zany ka nino fa zanak'Andriamanitra Jesoa. Ary ny olona zay mino zany zanak'Andriamanitra, mino maha zanak'Andriamanitra ny Jesoa dia asehon'ny Petera fa mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Andininy ravidy ambin'ny folo, raha tonga teo tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo manao hoe ty ny zanako malalako zay sitrako. Ampahitan'Andriamanitra ny voninahiny ny olona mino an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Hitantsika zany tamin'ny fiovantare izay nataon'i Jesosy niseho tamin'i Jesosy tany an-tendrombohitra. Ny olona zay mino ny havako malala dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Asan'ny fanahy masina miaro ny fanapahan-kevitritsika ny mahatonga atsika mino, mifanojo ny asan'ny fanahy masina sy ny fanapahan-kevitritsika mino. Mifanojo ireo marina fa misy asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny antso ny fanahy masina ny finoana, fa misy fanapahan-kevitritsika koa ny ino ny finoana. Ary rehefa mifanojo zay bitsiky ny fanahy masina mitaona antsika ino sy ny fanapahan-kevitritsika handray an' Jesosy tompo sy mpamonjy zay de izao hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Ale voninahitr'Andriamanitra tsy hoe voninahitr'Andriamanitra manjary voninahitr'olombelona, fa voninahitr'Andriamanitra manjary mahatonga atsika te hanome voninahitr'Andriamanitra bebe kokoa. Voninahitr'Andriamanitra mahatonga atsika mahatsiaro ny tenantsika ho tsinitsininy,
Voninahitr'Andriamanitra matsiaro ny tenatsika ho tsy mahajoro ao anatrehan'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra mahatonga atsika sahy anaiky ho hirahan'Andriamanitra. Ity epistily ho an'ny Petera ity rehefa nisoatan'ny Petera rehefa koa de manan-karena mihitsy zay mofona teo am-pelatanantsika satria raha mamaky zany tenin'Andriamanitra na zany soatra masina zany tsika de faly, manam-pifaliana satria manana anjara nampahitan'Andriamanitra ny voninahiny. Nampahitan'Andriamanitra ny voninahiny sika satria nanaiky niandray sy ino ny Jesosy tompo sy mpamonjy. Tsika tsy mametraka olana intsony ny mpino raha toa ka mamaky iteteny tsotra masina tsika de tsy mametraka olana intsony amin'ny hoe ahoana moa zany Jesosy ny fiainanay, ahoana moa zany Jesosy ny hotafianay, ahoana moa zany Jesosy ny hoaninay. Ny olona zay mahita ny voninahitr'Andriamanitra de mahana fifaliana. Mahatonga ny Petera ny teny raha nahita ny voninahitr'Andriamanitra, tsaroantsika tsara ny tantara fon'ny vatare Jesosy zay verenan'ny Petera tantarainy eto Matteo 7:1-5 dia hoy Petera tamin'ny andininy io manao hoe andeha hanao laheto sika. Zany hoe ny fiainana kristianina, ny fahitana ny voninahitr'Andriamanitra de zao manjary mahatamana. Rehefa ampahitan'Andriamanitra ny voninahiny sika, mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra de zao tamana amin'ny fanomponan'Andriamanitra, tamana amin'ny fanarahan'Andriamanitra. Fa nahoana ary ny mahita olona tsy tamana amin'ny fanomponan'Andriamanitra isika? Nahoana ny mahita olona miemitra? Nahoana ny mahita olona mangatsika? Nahoana ny mahita olona mora-kivy amin'ny asa fanompona? Satria zao tsy miaona amin'ilay voninahitr'Andriamanitra, tsy mahita an'ilay voninahitr'Andriamanitra. Lasa nieritreritra avako malala rehefa mijery ny fiaina kristianina. Fiaina kristianina maro indraindray betsaka ny kristianina mitanondrika, betsaka ny kristianina kivy, betsaka ny kristianina miravoravo tanana, betsaka ny kristianina manana fijery negativa na miiba mandrakariva. Ekena ny avako malala fa ny fiainan'ny olombelona de tsy voatery mandeha misosa foana akory, tsy voatery hoe milamina foana akory, fa na izany aza de zao ny fiaina kristianina koa tsy fijaliana mandrakariva kokory, ny fiaina kristianina koa tsy hoe ranomasy foana akory, fiaina kristianina tsy hoe tebotebo foana akory. Mety mandalo an'izany tsika fa tsy zany foana akory ny fiaina kristianina, fa fiaina kristianina de zao fifaliana ao anatin'izay mety ho zavatsarotra ary. Ary satria ny voninahitr'Andriamanitra hitatsika de zao manjary tamana amin'ny fanarahana ny tompo, manjary tamana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ary zay ny tian'ny Petera ho azontsika teny hoe mila mahazo antoka isika fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Ny mitsapa kehitriny ry havako hotsika hoe famerimberitsika eto ny hoe betsaka ny kristianina tsy manana ny antsoina hoe assurance du salut. Raha toa ka misalasala ianao de zao tiany Petera ho azonao mihitsy fa ny fahazahoana ho antoka fa zanak'Andriamanitra Jesosy, ny fahazahoana ho antoka fa tianao Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ny mahatonga famonjena anao. Noho zany de zao tena mila mahazo antoka mihitsy ianao. Tena ny fanalahidy de zao ny finoanao fa maty ho anao Jesosy, ary finoanao fa tianao Andriamanitra de mila mahazo antoka zay antsoina hoe assurance du salut. Zay na zay hoe za de vovony zay tsika ry havako. Tokony ho azonao antoka zay. Aza mieritreritra mandrakariva manao ka za nge olombelona, za nge mpanota, tsy ry havako, lehibe lavitra noho zay mety ho fiezahantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa mila mahazo antoka ianao, ary tokony ho azonao antoka mihitsy zany. Satria eo Petera de mitsoro vavolombelona hoe tena nisy ange zany Jesosy zany, hitanay ange ny voninahiny, ary manoratra aminareo zahay fa vavolombelona nanatitra maso fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Ravako ty aza manaiky hozongozon'ny fahasarotam-piainana ary aza manaiky ataon'ny fahasarotam-piainana miteboteboka isalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, isalasala ny amin'ny hoe aiza moa Jesosy eo akaiky vesatsy eo, fa ny tompo de eo akaiky anao, ny tompo de tia anao, ny tompo de namela heloka anao, ny tompo de mahavonjy anao, ary ny tompo de eo akaiky anao mandrakariva amin'izay lalina hitondrany anao. Fa ny faharoa de zao ry havako malala, rehefa ny fiaina kristianina zay manomboka amin'ny fahazahoana ho antoka fa zanak'Andriamanitra Jesosy, de ny faharoa de zao
andiny faraika ambyroapolo andiny faharoapolo sy ny faraika ambyroapolo de zao ny fiainana kristianina dia miorina amin'ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra. Fahazahoana ho antoka fa io baiboly io de tenin'Andriamanitra. Fahazahoana ho antoka fa io soratra masina io de nomen'Andriamanitra anao ampiorenana anao amin'ny finoana mazava tsara. Tsy misy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona fa avy amin'Andriamanitra ny tenenan'ny olona arak'izay nitondran'ny fanahy masina azy. Mazava zany. Ohatsika manao hoe zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina ny antsoina hoe assurance du salut na ny fahazahoana antoka ny antsoina hoe voavonjy. Fa ny faharoa rehefa koa malala ny zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina de zao koa ny fiainam-pahamasinana. Ny fiainam-pahamasinana. Mila mahazo antoka ianao fa voavonjy. Fa ny olona izay mahazo antoka fa voavonjy koa de mizotra makamy fiainam-pahamasinana. Mizotra ho amin'ny fiainam-pahamasinana. Io lay isisihan'ny Martin Luther mafy, raha miteny Martin Luther miresaka olona antsoina hoe sanctification. Eken'ny Luther fa eken'ny Luther tsara eketsika protestanta tsara mihitsy ny lanjany antsoina hoe sola gratia, hoe famonjena nge de zao maimaim-poana fa fahasoavana no namonjena antsika. Fa ny sanctification kosa na ny fiezahantsika ho masina de tena miankina amin'ny fanapahan-kevitritsika. Ny fizoana ho amin'ny fahamasinana zany de zao tena misy fiezahan'olombelona. Ny fiezahanao ao amin'ny fahamasinana de zao misy fiezahan'olombelona, misy asa, misy fanapahan-kevitra. Ny famonjena grâce na fahasoavana tsy edikevitra iny. Fa ny fizorana ho amin'ny fahamasinana kosa de tena misy fiezahana. Hoe ianao zany a mizotra ho amin'ny fahamasinana ianao, mila mamaky baiboly ianao. Mizotra ho amin'ny fahamasinana ianao, mila miorina amin'ny vavaka ianao. Tsy iny akory no amonjena anao mazava ho azy. Tsy ny famakianao baiboly akory ny ahavonjy anao na hamaky anao ny efapolo azy, mazava ho azy. Protestanta ianao fantatrao zany. Tsy ny fiezahanao maha-olombelona akory no ahavonjy anao, fa izao satria mizotra ho amin'ny fahamasinana, mizotra ho amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra de zao manjary tia ny soratra masina. Mizotra ho amin'ny fahamasinana de manjary tia fiainam-bavaka. Mizotra ho amin'ny fahamasinana de zao manjary tia ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa koa malala eto ary de zao hotsika manao hoe ny dingana faharoa amin'ny fiainana kristianina. Fijorana ho amin'izany fahamasinam-piainana zany ary ao anatin'izany ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy kristianina mizotra ho mangetaeta hiatsara ho amin'ny fahamasinana. Tsy misy kristianina te handeha amin'ny fahamasinana kanefa tsy tia ny soratra masina. Tsy tia mamaky ny soratra masina. Tsy mahazo antoka akory raha fa amin'ny baiboly de tenin'Andriamanitra. Betsaka ny olona betsaka ny olona mamaky baiboly de mamaky baiboly fotsiny. Tsy maninona akory zany amin'ny fotoana sasany. Fa ny tokony ho azonao antoka de zao io baiboly io. Io soratra masina io de mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Soratra io, eketsika zany, soratra io. Fa ao anatin'io soratra io ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ity baiboly ity de soratra masina izay mirakitra mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Ary Petera eto manazava fa ny asan'ny fanahy masina zay ao anatitsika ny mahatonga atsika mahatakatra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'io soratra masina io. Misy olona mamaky an'io soratra io fa mamaky an'io soratra io tahaka ny famakiana soratra fotsiny ihany izy. Mety misy mitranga zany. Fa itsika mamaky an'io soratra io misy heviny amintsika ilay izy satria tsy mamaky ilay soratra amin'ny alalan'ny saina fotsiny tsika fa mamaky ilay soratra amin'ny alalan'ny finoana, mamaky ilay soratra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zany hoe raha mamaky ity baiboly ity de mino fa mamaky soratra masina. Ary raha mino fa mamaky soratra masina de zao ny fanahy masina zay atao anatiko de manjary mahatonga mahatakatra ity baiboly ity ho soratra masina na ho tenin'Andriamanitra. Zay ny famatoran'ilay hoe fanahy masina sy ilay finoana ary ilay soratra masina. Rehefa mino fa tenin'Andriamanitra ity baiboly ity, soratra masina ity baiboly ity, soratra masina mirakitra ny tenin'Andriamanitra izy ity, de raha hamaky ity baiboly ity aza de tsy sanatria mitovy amin'ny hamaky anganongano araka ny tenenin'ny Paoly Petera amin'ny 2:20 fa rehefa hamaky ity baiboly ity de mino fa hamaky iaino ny soratra masina, iaino ny tenin'Andriamanitra. Ary satria ao anatiko zay finoana izay tenenin'ny Petera eto, rehefa ao anatiko zay finoana izay de zao miasa mahery le fanahy masina atao anatiko.
sy ny fanahy masina ao anatin'le baiboly akory. Ny fanahy masina tsy ao anaty baiboly, boky io fantatsika protestanta zany. Ny fanahy masina de boky izay mirakitra ny tenin'Andriamanitra. Ny baiboly de soratra masina, fa le fanahy masina ato anatiko araka izay nitondrany ny fanahy masina azy. Teneny Petera io, ny fanahy masina ato anatiko. Fa rehefa mamaky ity baiboly ty de zao no ny asan'ny fanahy masina ato anatiko sy ny finoko de azoko ny tenin'Andriamanitra. Afaka malala mizotra ho amin'ny fiainam-pahamasinana ianao satria mahazo antoka ny famonjena zay nataon'i Jesosy anao de mahare zara fa ny olona zay mizotra ho amin'ny fiainam-pahamasinana de tia ny tenin'Andriamanitra. Mamarana antsika afaka malala afatra tokana no ampitaina aminao de zao zanak'Andriamanitra Jesosy. Ny finoanao fa zanak'Andriamanitra Jesosy de mahatonga anao ahatsiaro fa zanak'Andriamanitra ihany koa ianao. Tenenin'ny Jaona indray maka Jaona voalohany toko fahatelo manao endre manahoana ny fitiavana Siona ray antsika de nitsoina antsika hoe zanany sady zanany raha teo tokoa isika. No zany ry havako malala ny finoanao mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy de mahatonga anao ho zanak'Andriamanitra. Ary satria zanaka ianao de tiana de arovana de karakaraina mandehana raha ny fiainam-pahamasinana de vakio iaino ny tenin'Andriamanitra. Mivavaka sika tompo misotranao zahay fa ataonao azona iantoka fa enao Jesosy de zanak'Andriamanitra. Enao Jesosy lay mpamonjy. Ataonao azona iantoka fa enao Jesosy le fiainana. Ivelanao tsisy fiainana. Misotra tompo fa ataonao azona iantoka koa fa ny baiboly zay mirakitra ny teninao. Ny baiboly zay soratra masina de mirakitra ny teninao. Ary amin'ny alalan'ny finoana anao Jesosy no makina ny soratra masina de takatra ny lehiben'ny fitiavanao, takatra ny lehiben'ny famindramponao. Ny famakina ny baiboly amin'ny alalan'ny finoana de mahatonga fahazavantsaina ty anatinay ka ankamaminay ny teninao, ny fiainana kristiana. Tompo mivavaka izahay ampahirezo kristiana mahatoky ka mizakazaka mizotra ho amin'ny fahamasinana ny fiainana isan'andro. Amasino zay tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary aza manaisitra ny fanahinao masina ty anatinay fa tehirizo mandrakariva ny fanorantenana eo marina eo anatrehanao. Vavaka ho an'ny kristiana tompo am'izao akatoky ny andro fiakarana izao, akatoky ny pentekosta izao, aoka ny fanahinao masina hiasa mahery amin'ny sambatan'olona hiavaozany kristiana am'izao akatoky ny pentekosta izao, hiavaozany amin'ny fanolorantena tsara rehetra. Mivavaka ho an'ny fiangonana kristiana zay miandry mahatsiaro ny fiavian'ny fanahinao de avaozy isan'andro ny fiangonanao ho masina somendrika ny antso zay nitsonao azy. Mivavaka zay tompo an'ny tanindrazanay tsy takona fenina aminao fa miariary aminao ny fahasahirana ny isambaravarana am'izao vanim-potoana ankehitriny zao manapire ny isambaravarana ianao. Mifahendrena ny isambaravarana aizany tantana ny fanomezam-pahasoavana ny menao. Mivavaka zay ho an'ny mpitondra isan'ambaratonga tao amin'ny tompo hitodika aminao, tao mihatsiaro fa tsy mahay manao na inona raha misaraka aminao Andriamanitra. De mifono zay tompo am'izay mety ho fitavozavozanay fa ataovy manjaka eto aminay ny fahazavantsaina, ny fahendrena ialan'ny fahantrana miseho amin'ny endrika maro samihafa izay mamatotra ny firenenay. Mitoera aminay Jesosy. Amen.